FG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Totosa atao amin'ny toboratsy mandrava androany fanaovameloma farany ara-pomba miaramila ny talian'ny fiarovana teo anivon'ny primature ny colonel Andrianambinina Olivier nandritra ny izany nasondrotra ny folo am-pirenena commandeur de l'ordre national malagasy ity mahery foan'ny firenena ity. Misy sadimy mbola karohana amin'izao fotoana izao nandeha tamin'ilay samby francia. Nanapa-kevitra ankilan'ny OMC tarian'ny préfet sy ny gouverneur ary ireo tompon'andraikimpanjakana fa nalevina androany avokoa ireo razana tsy nisy efa tao Sameranivongo. Naembotra amin'ny taona 2024 ny fandiniany anteny Mirandola ilay volavolan-dalàna mahakasika ny tompy fivarotam-panafody ny ireo matianina eo amin'ny sehatry ny pharmacie araky ny fanambarana izay navoakany teo anivon'ny ordre national des pharmaciens de Madagascar androany. Isy ny fifambidiniana izay atao raha ny fanazavana. Tsy mbola nisy ny fanairany seni mahakasika ny famerenana ny fividianana tamin'ireo commune maro nanana olana nandritry ny fividianana ny taona 2024. Mitarasika ny momba io ho ny solomavomoaka ka antony hitakiny izy ireo ny ijerena izany akaiky. Maresaka iraisa-pirenena nakatoavany vondrony firenena mikambana ny tolo-kevitra izay narosiny États-Unis mahakasika ny fanamorana ny fanampirina izay efa nalefa any amin'ireo mponina any Afghanistan. Efa nisy ny ezaka nataon'ny Taliban ka azo heverina ny analana ny sazy mianjady aminy. Ny andinao aranao afaka fotoana foy. Finaritra toko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny École TV Kamanasonar anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia totosa tao amin'ny toboratsy mandrava androany fanaovameloma farany ara-pomba miaramila ny talen'ny fiarovana teo anivon'ny primature ny colonel Andrianambinina Olivier. Nandritra izany nasondrotra ny folo am-pirenena au commandeur de l'ordre national malagasy ity mahery fony firenena ity hiona zay. No tanterana androany teny amin'ny toboratsy mandrava ny fanaovameloma farany ara-pomba miaramila ny talen'ny fiarovana teo anivon'ny primature ny colonel Andrianambinina Olivier. Nanatrika izany sy nitondra ny teny fampiononana ho an'ny vady aman-janany sy ireo olona akaiky azy ny filohan'ny repoblika sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Amin'ny alahin'ny tokoa no atonavany androany satria dia namoy olomanga namoy mahery fo i Madagascar dia itokola colonel Andrianambinina Olivier izany izay lehilahy mahery fo miantsofoka sy nisy andriamana ny atidy kamisiky azy ary namoy tena ho an'ny firenena. Rehefa miantso andry matoka minisitra dia lazany zavatra mitranga dia toa miatapika ny fo nandre ilay vaovao mitebiteby tsy niandry alina ary miasa hatramin'ny marainandro mihitsy azy miantso ny tompon'andraikitra rehetra nanaitra ny tamin'ny vola rehetra mba anao ny ezaka rehetra mba anavotana ny namana zay tradoso. Mahery fon'ny firenena lavy teo am-panatanterana ny andraikiny ho famonjenan'ny praitandrazana ny colonel Andrianambinina Olivier ka nasondrotra amin'ny maroboninahitra commandeur de l'ordre national malagasy.
nandritra ny 7 taona no nanompon'ny tanindrazana teo anivon'ny zandarmaria-pirenena ary izao fanavotana ireo mpiray tanindrazana tany Sonerano Vongo izao no lavo ny kolonely Andrianambiny na Olivier. Raha nare ny vona tranga tamin'ny mpiray tanindrazana tany Sonerano Vongo andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernement dia noho ny adidy ny baiko dia tsy ny salasala fa vao manteran-dratsy dia nandeha mitovidovo jery ny paikady jery ny fomba apetraka mba entina anavotana an'ireo mpiray tanindrazana ary amantaleha ny fiarovana eo anivon'ny primatoro any kolonely moa dia niaraka niatsoroka an'izany adidy zany izy nanao ny tsy zavatra ny kolonely amin'izay nanen'ireo mpiray tanindrazana tamin'izy izy izay no nanavitra ny ainy ary zay le hoe mendrim-piderana ary mitaterana mihitsy le hoe hiasa man'ny tanindrazana amonjy ny hafa na dia amonjana aina azy. Amin'ny anaranay rehetra manoloany taona dia manao veloma farany ianao ny tena. Mandriam-piadanana eo anivon'ireo razavena. Nanamafy androany sekretera mpanjakana miadidina ny zandarmerie-pirenena fa noho ny faratsin'ny andro no natonga ny ilay fianjarany ilay angidiby teny amin'ny faritra masina Sonerano Vongo ny alatsinainy teo ary tsy misy fahadisoan'ny mpanamora na olana hafa izany. Iona senatra taoriny fanaovam-beloma farany ara-pomba miaramila ny talen'ny fiarovana teo anivon'ny primature ny kolonely Andrianambiny Olivier teny amin'ny Tobo-Ratsimandrava tamin'ity androany ity. Nitafa tamin'ny mpanao gazety ny sekretera mpanjakana miadidina ny zandarmarie-pirenena nambarany tamin'izany fa noho ny andro ratsy no nahatonga ny fianjeran'ilay angidiby teny amin'ny faridranomasina ny Sonerano Vongo ny alatsinainy lasa teo. Fahasalamana aloha mbola reraka be dia mbola mitsabo mbola convalescence ny tena marina. Ohatra ny accident rehetrarehetra za tsy dia spécialiste amin'ny navigation aérienne fa fahitako anazy tsy avy amin'le pilote tsy avy amin'le hélicoptère fa resaka météo. Ny météo ny fahitako azy. Za tsy spécialiste fa mizotra soamantsara tsisy olana fa dia misy rivotra tampoka, misy olana tampoka. Dia zay fahitako azy. Fa za mino fa mety le olona manampahaizana mikasika an'izay mety afaka tenen'le izy tena précis. Vintana fanampian'Andriamanitra izay no nambarany nahatonga azy velonaina 12 ora teny ambony ranomasina. Resaka chance fa tsy hoe fahaizana na hoe fahatanjana fa raha 12 adiny 12 anaty rano sarotsarotra ihany fa naniny difficile sara enina adiny enina izy nefa misy assistance ny américaine ary ny hypothermie no anisany mahafaty voalohany fa revenana bakabakena ny ranomasina iny fa tsy sécurité tsony itonana anazy fa resaka sûreté dikan'izany tsy dia mahazatra
ary tsy dia fahita matetika ihany koa fa ohatran'ny loza rehetrarehetra tsy maintsy tampoka aminao le izy a niezaka mba tonga maraina mba isy fanavotana fa tsy haiko izay nahazo anah aloha fa teny foana dia Andriamanitra angamba nanampy dia nivavaka anareo rehetrarehetra ihany ngamba ozy ihany. Nasondrotra eo amin'ny laharam-boninahitra général de corps d'armée ny général Serge Joelet araky ny fampitam-baovao tamin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly. Ankoatra izay andrasana ny vokatry ny fanadihadiana ataondreo manam-pahaizana manokana momba ny lozany seho ny alatsinainy teo tany amin'ny faridranomasina ny Sonerany Vongo. Ao amin'izay lafiny izay hatrany dia androany tokony tamin'ny 2 ora latsaka 10 minitra no hita tao avaratry rano tsara commune Mahavelona Folopointe ny nofo mangatsika ny colonel Rakoto Mialson ery mpanamory iray Angidiby. Ny sidina izay nataon'ny fiaramanidiny Sesina ny tafika malagasy nafana hitan'ny razana. Androany no tsenaina tao amin'ny groupement de la gendarmerie antsinanana ny vata mangatsika n'ity manamboninahitra ity. Nanainga ny ariva teo tao Tomasina Ndrazana ka ivantana amin'ny tobany Ivato Rampitso maraina ihany. Ny Kolo TVM FM dia mirary fironana fena ho an'ny fianakavian'ny niarambona rehetra. Mandidina ny resaka loza izay hatrany dia misy 5 mbola karohana amin'ny azao fotoana izao nandeha tamin'ny ilay sambo Francia. Nanapa-kevitra ankiran'ny OMC tarihan'ny préfet sy ny gouverneur ary ireo tompony raiky mpanjakana fanalevana androany avokoa ny razana tsy nisy naka efa tao Sonerany Vongo miantarandriana. Tamin'ireo 7 tao anatin'ilay sambo Francia misy 4 hatreto no efa hita. Nisy tamin'izany no avitra ry Ivelona Soamatsara, nisy ihany koa ireo namoiny Aindy, 4 ankilany no mbola karohina. Araka izany ankoatra ireo razana efa simba misy 7 tonga tao Sonerany Vongo androany maraina. Ny ampiray ireo razana hita tany amin'ny no Sainte Marie androany tokony ho tamin'ny 12 ora maraina teo ary tafiakatra ho 7 araka izany ny isan'ireo razana hita tany amin'ny no Sainte Marie hatramin'ny andro androany. Totaly 20 ireo razana efa hita treto izay niara-rendrika tamin'ilay sambo MC Francia tany amin'ny faridranomasina Antsiraka tao amin'ny distrikany Sonerany Vongo. Androany nalevina avy hatrany ireo razana tsy nisy naka tany an-toerana. Tonga taminay teto zany a 7 dia 3 amin'izy ireo moa zany a efa lasagna agnamin'ny fianakaviana. Tonga telo fianakaviana nalaka ananjy dia ny fagnomezan-tagnana teo misy nampiagna nitondra ny raza. Le 7 moa zany a tegna tsy nisy nafantatra tamin'ny maraina teo zany a nalevignaneo amin'ny cimetière dia natao maraka tsara nalaigny sary mba ahafahany ny havagna mirécupérer ny razagna zany agny afara agny. Dia amin'izao moa zany eto zany mbola marobe ny fianakaviagna an'ilay olo mbola tsy hita tonga aketo miandra an'ireo razagna ny havanjareo. Dia eto moa zany zahay miara-misalahy amin'ny zavatra rehetrarehetra le vivre mandra-pahaviany ireo razagna reo. Dia ny vaovao faran'izao moa zany misy razagna 27 avy any Sainte Marie ho avy aty Sonerany Vongo. Dia miandra an'izay zahay ary mandinika ny fomba izy regnan'ilay izy safe mety hafasimba zany ahoana fomba andaminana an'izay andalam-pagnanaovana zay zay amin'izao io. Ny teto Sonerany Vongo no efa ataontsika hoe raha hatramin'ny omaly sy afaka omaly zay razana tonga tamin'ny andro voalohany ka mbola tratra teto androany andro fahatelo andro maraina ka mbola tsy nisy ny fianakaviany nakazy dia efa nisy fepetra manokana zany raisina dia efa nisy fandevenana natao nalaina ny sary ary nisy ny ataontsika ny mombamomba ny olona mihitsy zany na ny alavany na ny alebeany na ny lokony na ny volony dia nisoratana dia apetaka amin'ny rindrina ary hotehirizina na any amin'ny commune na any amin'ny district ka andray andro mety tonga ny havany hijery mombamomban'ilay olona dia sady hita tsara ao ny tarehany araka izay nahitana azy amin'izao nahitana azy tanaty ranomasina zao sy mandeha koa any amin'ny fasana izay nametrahana satria efa misy numéro mifanaraka amin'izay avokoa zany arakaraka le olona zany zay ny fanapa-kevitra tsy maintsy indray satria hitantsika fa efa mesimba moa ny razana izay hita dia tsy maintsy nandraina izay fanapa-kevitra zay na mafisiny teo anivony APMF fankilany fa tsy maintsy isy ny fanasaziana andreo tompon'antoka natonga izao loha zao efa natomboka ny fisokafan'ny fanadihadiana. Ny fanadihadiana dia misy endriny anankiroa.
ny endriny voalohany dia ny makasika ny fanadihadiana zany momba ny sambo miatrika ny aroloza zany, ary ny lafiny faharoa kosa dia ny fanadihadiana zany makasika ny tompona ndraikitra tamin'ny natonga an'izao voina izao. Ny tiako ambara dia ny fampiarana zany an'ireo lalàna mife ny aroloza momba ny fifamoivoizana an-dranomasina zany, ary isy ihany koa ny fampiarana ny lalàna momba ny tomponantoka zany tamin'ireo faty olona marobe ireo, ka dia ho hitatsika moa zany ny toyany izay fanadihadiana izay. Isan'ny fepetra ho raisina any an-toerana tahaka ny fampitaovana hisorohana ny mety ho fiverenan'ny tranga. Dia eto koa dia manapa-kevitra ny tao amin'ny BNGRC satria ny toerana toy itony tokoa ilana any fitaovana ohatr'izao. Ny tondra sambo aingam-pandeha na ataontsika hoe vedette rapide zay avy tany Antananarivo dia nanapa-kevitra efa nifampiresaka tamin'ny gouvernoura eto koa moa ny chef district zay Ratsamangaiky ny BNGRC sy ny point focal aty fa ametraka zahay zany sambo aingam-pandeha anankiray ajanona eto Soanieran'ny Vongo. Manomboka hatrany amin'ny vahoaka izay tateriny, miantefa any amin'ny tompotsambo sy ny tatsambo, ary farany miantefa ihany koa amin'ny tomponandraikitra ny APMF local sy ny tomponandraiki-panjakana ety fotony, fa tokony misy any lesona goavana zay azontsika tsoahana makasika ny loza zany zay niseho teto tao Antseraka zany. Dia ino tsinona akory zay fa rehefa tsy azonao atao ny mitondra olona dia aza mitondra olona. Zay ray. Faharoa, ho antsika vahoaka rehefa hita fa hitondra loza ho anao ny fiondranana ao anatina sambo anankiray izay efa mety mampiahiahy dia iangaviana isika tsy hiondrana. Fa efa hita fa na ny alebezan'ny sambo azy efa tsy omby antsika dia mbola miondrana ihany isika. Tomponandraiki-panjakana moa dia aoka zany isika ampiatra ny fanaraha-maso sy ny lalàna. Tsy ahivina araka ny didim-panjakana ny voaka natao andro fisaonam-pirenena eto Madagasikara ho fahatsiarovana ireo mpiray-tanindrazana namoy ny Inde tamin'ny sambo Francia ny andro androany 13 Desambra 2024. Nidina avokoa ny sainam-pirenena, ny asa toy ny isan'andro ny mpiasa, tsy nahazo misokatra ireo toerana mivarotra zava-pisotro mahamamo. Mahery ny 50 ireo mpandeha ankoatran'ireo zaza tao anatin'ny sambo Francia izay rendrika ny alahady lasa teo raha ny fijoroana valombelona nataon'ny mpandeha afitra tao anatin'ny zany. Mitantara ny zava-misy teo ambon'ny sambo sy ny vizotran'ny dihy ity fanadadiana manaraka ity Abraham Randriamanana. Izy Nokova, isan'ireo mpandeha tanatin'ilay sambo Francia rendrika teo anelanelany Andrangaza sy Antsiraka ny alahady lasa teo. Mpivady izy ireo ny niara-nandeha tamin'izany izay hamonjy tsena sy hamonjy fety miaraka amin'ny fianakaviana raha ny nambarany. Nandritra ny famodirana ireo mpandeha tanatin'ny sambo tao Antanambe, misy 50 ankoatra ireo ankizy ny lisitra ireo mpandeha raha ny fanazavana sy mba noho ny fisian'ny rano ny moteran'ilay sambo ka nahatonga ny lozany seho raha ny fitantarany. Zahay olo ampandeha zegny 50 tsy ambony zaza. Kay 50 mbola mpitro olo ko zareo ivelany 50 mazolo eny fre zegny 3 aligny isan'olo ya aloha ko andeha zegny aloha fre fo i 50 zareo magna liste le olo marangolo handeha lisire zegny natonga 50 de niala amizay olo vahoaka nandeha eraka Antsiraka zegny izy ani motera zegny iny zitra tany rano nahazo raha ny motera izy nakatra fitateritra ny vahoaka ny hodigna fita ilany lakagna ny tsikilagna ila de vahoaka tetra fita ko ny tsikilagna ila de ny hilagna aminjay ny lakagna nahazo rano lentika aminjay olo. Samy namonjy ny ainy ireo mpandeha tao aorian'ny filetehan'ny sambo raha ny nambarany Covin ny tenany izay tsy nanantena intsony ho velona. Tsy hitany kosa tao aorian'izay ny vadiny niaraka taminy tao anatin'ilay sambo. Lakana iray nandalo no nanavitra azy tamin'ny loza raha ny nambarany. Navitra za fita agnaty lakagna ta zegny de madamo anahy boko tsy hita jusqu'à amizao aleky izy efitraso zany de diavin'olo niala aminjay boko za tonga tagnaty rano ta ivelany lakagna za niala de zany lomagno hazona zerikanina raiky zay olo telahy zerikanina raiky de gony aroa
dia igony lasan'olo zaho navelako amin'izay zerikany io miaraka ny igony io zany lomagno hazon'olo lambanahy setriko indroa setriko zaho lambanahy nijoritin'olo ke lambanahy amin'izay nalako afta ke hafaka zaho ny lomagno dia zay ny lomagno nisy raiky ampiasan'ny lakiny koa magnatao combinaison zao ingiahy magnano blanière dia magnano blanière koa za milomagno izy milomagno koa za mitsiatsihy dia mitsiatsihy za nisy riaka raiky zay nampofotro zaho tamin'ny fasiny za afaka ke izy riaka havy mijiboka zaho eraka idilany riaka nisy olo nalaka anahy tamin'ny lakina zegny le nahafotro zaho le fagnantenako tagna zegny tsy metretry ho velogno malo fa ifoaty fo fagnantene zahay zegny ava mahanoro ny azafo district ny Fenerivo dia madamo anahy io ava Vobe commune Volingo nataonay tagna dia nitady vola dia nitady vola ndia nagnano jirofo zegny dia arindriny fety ihody amire mandriny hagnano fety very hentagna tsisy hazo namba raiky toelahy ireo tompon'andraikitra ny sambo niaraka tamin'izy ireo nandritra ny fitaterana raha nambarany Couvent ireo tompon'andraikitra ireo izay avatra soma tsara raha ny zavatra hitany tadidiko zare avatra zare jiaby telo lahy zahay misy roa lahy zay niaraka ambony zare soa mitondry lakiny roa lahy zay niaraka tonga tantanety fognarany ingiahy zegny Franky tompony lakiny le mitondry lakiny le commandant zay maro ohatra ty ireo fianakaviana miandry sy mitady ny havan'izy ireo nandeha tamin'ity sambo rendrika ity ao feno arivo atsinanana ankehitriny dia naregny amin'ny radio milaza magnano hoe laiky manana havana ny angamananara izy ko antsoviny tsy tratrancho mandihana raha koa mitady anazy mizataren'igny olo na olo nare izy na olon-trafa andao mandeha agny ary magnantsova laiko tsy tratrancho izy mandeha anany zany zay vao tongany niany zanao le razana tsy hitanegny le lasa ary fa regny koa le akagny zany Paola miandry fiaviany zany so misy ananjy raiky mizafiky le daloakagny za vavateny za ke za izy zegny mbo managna taety koragna aminare to za fa misy raha moseky zegny mbo agnatin'le lentika akagny nomba lakagna akagny kale ke za zegny tegna malahelo be foko izy amizao mbola agnatin'le tsy hita ke le rivovô regninay zegny karaha alefanjare alevigny agny Sainte Marie agny zegny izy misy mianaka roa lahy mianaka zany no afaka ny publien'olo dia hitanay tamin'ny FB io dia nandeha teto zahay nomaly dia nitrôtra taminay le roa lahy mianaka havotra ny reny dia ny zanany samby lehilahy zany zareo dia io zany no nagnontaniagna hoe firy anare jiaby dia 20 zare jiaby miaradia raha ny tarimarika farany nivoaka ho an'ny omaly tafiakatra 320 ireo namoniny ainy raha toka 50 ireo avatra somatsara atreto mitoy ny asa fikarohana tanterahin'ny tompon'andraikitra isa tokony manoloana ity vonina ity ho tanterana ny enquête mahakasika ny loza niatra tamin'ilay sambo frontiara nitatitry ny filan-kevitry minisitra omaly tsy mahazo miasa intsory amin'ny sehatry ny fitaterana an-dranomasina ny tompony sy ny mpamily ary misy ny fepetra izay niraisina tamin'izany Abrahama Randriamanana nifantoka tamin'ny loza niatra tamin'ilay sambo francia nitondra mpandeha manodidina ny 730 izay rendrika teo anelanelan'ny Andrangaza sy Atsikarana omaly ny filan-kevitry ny minisitra no tanterahina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha tapaka nandritra izany ny fandraisana fepetra mikasika ireo sambo mitondra mpandeha antsokosoko toy ny sambo francia izay sambo fitaterana entana ary tsy manana fahazon-dalana hitatitr'olona raha ny fanazavana olona miisa 20 farafabetsany no zakan'ity sambo ity saingy maherin'ny 530 ireo mpandeha noentiny nandritra ny fisian'ny loza manoloana io izy ny fanatanterahana ny fanadihadiana na ny enquête mahakasika io raharaha io ary indrindra ny fikarohana ireo rehetra tompon'andraikitra na hatonga ny vona raha ny filan-kevitry ny minisitra tsy mahazo miasa intsony amin'ny sehatra ny fitaterana an-dranomasina ny tompony sy ny mpamily ilay sambo franciara nitatitra ny filan-kevitry ny minisitra ankilan'izay ho raisy ny fanjakana an-tanina ny fanaovana ny vatapaty ametranana ireo razana ary napetraka ao saonera nivongona nomboka androany maraina ireo razana rehetra hita tao Sainte Marie andrasana hatramin'ny zoma ireo razana ireo ary tsy maintsy arevina raha sanatria tsy misy ny fianakaviana makazy raha ny filan-kevitry ny minisitra ankoatr'izay fiara-sasatra ny gouvernemanta manomboka ny 20 Desambra 2024 ka hatramin'ny 3 Janoary 2024 arak'izany ho totosaina ny 5 Janoary ny filan-kevitry ny minisitra manaraka raha ny fampitamba-baovao Naembotra amin'ny taona 2024 ny fandiniany anteny mirandoolona ilay volavolan-dalàna mahakasika ny toby fivarotam-panafody ny ireo matianina eo amin'ny sehatry ny farmasia araka ny fanambarana izay navoaka ny teo anivon'ny Ordre National des Pharmaciens de Madagascar tamin'ity
androany ity isy ny fifampidiniana atao raha ny fanazavana azo ny alarana efison. Manaiky ny fifampiresahana andatabatra boribory atao eo amin'ireo voakasiky ny volavolan-dalàna aotra telo hatsipika 1.4 mikasika ny toby fivarotam-panafody ny olafitry ny farmasia ary efa manana tolo-kevitra aroso amin'izany izy ireo raha ny fanambarana nataony ny filohan'ny olafitry ny farmasia androany. Ny antony natonga ny olona ny teny izay hoe zava-dehibe loatra ny lalàna sahala amin'izao izay mahakasika fahasalamam-bahoaka ka alao hoenona daholo izay olona tokony hoenona voakasiky ty tolo-dalàna ty alohan'ny andraisany olona zany fanapahakevitra zay zany ny zava-misy mety aminay aloha zay mety aminay farmasiany zay mihitsy ny fanangatahany hatramin'izay mampatsiahy fotsiny hoe dika amina latabatra boribory zany ahafahana zany mijery zay mahasoa mikasika ny tolo-dalàna ty. Raha miasa ny tena angatahanay tokony fameno ne zany ny farmasia sy ny dépôt de médicament tena marina fa tsy tokony hifanipaka fa raha ohatra zany ka le tolo-dalàna fotsiny no lanina ohatran'izao dia ohatran'ny hoe lasa ohatran'ny hoe fifanipahana le izy satria fa tokony fameno izy tokony hirindra zany le izy. Mitoby eto an-tanan-dehibe avokoa ireo farmasia amin'izao raha ny fanazavana. Magataka amin'ny fitondram-panjakana ireo farmasia mba hanampy azy ireo amin'ny fanaparitahana ny farmasia any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ankehitriny, miisa 700 ny farmasia manerana ny nosy. Efa maro ny filoha olafitra ny zaza malagasy mahavita fianarana eto an-toerana sy avy any ivelany. Ny ankapobeny zany misy farmasia eo amin'ny folo na mihoatra misokatra isa taona mety tompo zay isa zay satria efa mitombo isa ny farmasiana navita fianarana zany dia tokony mihoatra an'izay ny farmasia sokatra raha raha tsy ahivana lany teo amin'ny anteny mera-pirenena tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo ny volavolan-dalàna mikasika ny toby fivarotana fanafody. Ankilany, nambaran'ny filohan'ny olafitry ny farmasia fa ho ampitomboana ny isan'ny farmasie de garde manomboka amin'ny 15 Desambra hatramin'ny fotoana tsy voafetra. Sy ahina ihany koa ho izy ny mety tsy fisiana fanafody eny amin'ny farmasia izay fanafody miady amin'ny valanaretina COVID-19. Tonga tao fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny tontolon'ny fividianana eo ihany koa momareo fianambidy amin'ny azao agatoko ny fety izao rehefa vehivary. Fête légendaire! Isaky ny vidy Legend Max à 39 000 ariary monja ianao. Dia mandray anjara vetrany amin'ny fisariana azona smartphone sy vokatra Telma hafa isan-kerinandro. Manatonangana eny amin'ny Telma Shop Denzo. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. Des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 ariary jusqu'au 24 décembre. Êtes-vous déjà abonné à Canal+? Profitez de 15 jours sur tout Canal+, pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal+. Chantecler, Niakotik, Vita Malagasy. Chantecler, Akoutsmis hormones. Chantecler, Akoutsmis antibiotiques. Chantecler, Akun Sakaf Katsakasi Soja Zatu Sanzat. Chantecler, Aku Arapasalamana Zatu Sanzat. Atkisako.
Chantecler akoho tena mafilotra. Chantecler mbola afarasana koa zaraiko amin'ny manodidinay. Chantecler ny akohotsika. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Vereto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Tontolon'ny harena-kibon'ny tany kosa indray dia tsy mitsambitombo ny mpitrandraka harena-kibon'ny tany madinika raha ny zava-misy nandritra ny fidinana ifotony izay nataon'ny Saint-Promina Mad ny faran'ny taona 2024 ny adidin'izay izay entiny Evy Richard. Miaratsy ny toidra raha mahakasika ny sehatry ny fitrandrahana harena-kibon'ny tany eto Madagasikara. Raha ny fidinana ifotony nataon'ny Saint-Promina Mad na syndicat des professionnels des mines de Madagascar tamina distrika Valo anatina faritra 4 mitombo hatrany ny mpitrandraka madinika. Izao zany ny firongatra le fitrandrahana harena-kibon'ny tany amin'ny mpitrandraka madinika tompoko dia be dia be le olona mitady hoaniko hoanina amin'io satria tsisy ny orana. Ny fiompiana koa zany miaritry amin'ny asany resaka dahalo. Dia any amin'ny fitrandrahana daholo zao ny vahoaka madinika dia miezaka mafy moa zahay mirecenser an'ireny olona reny any amin'ny site d'exploitation minière mananatra an'ireo izao ny tokony atao izao ny taratasy ilaina ahafahanareo manao an'io asa io. Raha ny fanatsarana ny sehatra hahatonga ny harena-kibon'ny tany ho fanohitra amin'ny fampandrosoana no tanjon'ny fanavaozana ny lalàna mifeny harena-kibon'ny tany. Namotika ny sehatra ny fitarazoan'ny famoahana ny lalàna sy ny fahazon-dalana hitrandraka amin'izao fotoana izao. Antony takin'ny syndicat ny ametrahana olona matianina hitantana ny sehatra. Miangavy an-tanandroa zahay fa tsy atao andrana ny fitantanana raha raha-mpandrakana satria io no mampikatro ny asan'ny mpandraharaha madinika any amin'ny sehatra ny harena-kibon'ny tany satria tsy mbola ampy tsaikefa ny mpitantana izay omena toerana. Nefa zahay zao miezaka tena miezaka nandritra izay ty taona ity zahay nampiditra ireo mpitrandraka madinika tamin'ny sehatra ny ara-dalàna. Dia zahay no zavatra sakana be dia be amin'ny taratasy ahafahan'ireo olona ireo misitraka ny harena izay misy eto amintsika. Distrika Valo no nanaovan'ny Saint-Promina Mad fidina ny fotony nijerena ny zava-misy mahakasika ny sehatry ny fitrandrahana harena-kibon'ny tany ny 5 volana farany ho an'ny taona 2024. Ny syndicat izay mampirisika amin'ny fampidirana ny mpitrandraka madinika anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Tontolon'ny fifidianana kosa indray dia tsy mbola misy ny fanairan'ny CENI mahakasika ny famerenana ny fifidianana tamin'ireo komuna maro nanana olana nandritra ny fifidianana ny taona 2024 mitarazoka momba izay ho ny solomavomboaka ka antony hitakiny izy ireo ny tokony hijerena akaiky izany. Evy Richard. Roa taona sy 2 volana ty aorian'ny fifidianana komunaly sy munisipaly ny 7 Novambra 2024. Tsy misy ny resaka mandeha mahakasika ny famerenana ny fifidianana tamin'ny komuna maro, na izany ny komuna tsy nanana kandida, na ny nanana olana tamin'ny fifidianana ankapobeny. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon'ny filakevim-panjakana, isan'ny mampisatra ny firosoana amin'izay, ny tsy fahavitan'ny fandiniana antota-taratasy fitarainana 2/70. Tsy mbola misy ihany koa ny fanairana ataon'ny fitondram-panjakana. Afainganana araka izany fifampiresahana mahakasika izay hono teo anivon'ny CENI. Araka ny teneninay teo moa zany dia ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra tanteraka ny fanapahan-kevitra izay raisinay. Manaraka an'izany koa moa ny famerenana, ny fifidianana ohatran'ireny dia tsy maintsy isy ihany ny fifanantonana. Fifanantonana ozy izy fa ny fandrindrana
sy ny fitantanana zany fifidianana zany moa zany dia mazava ho azy fa ny seniny manao ny izy fa tsy maintsy isy fifampiresahana eo amin'ny tompona andraikitra isasokazy. Mateti-pitranga amin'ny fifidianana communal sy munisipaly zay ny olana toy izao. Miainga avy amin'ny fitarazoan'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana sy ny filakevim-panjakana. Amin'ny famoahana ny didim-pitsarana ny olana eo ihany koa ny gouvernemanta izay tompona andraikitra voalohany amin'ny famoahana ny didim-panjakana mampiantso ny mpifidy. Miantraika amin'ny vantana amin'ny lafin'ny fitantanana indrindra ny anivon'ny komuna ny toy izao hoy ny solombavambahoaka ka tokony hojerena aingana. Miazoazo fotsiny na ilay vahoaka mpifidy na ilay commune na ilay candidat tokony hitondra n'ilay tanàna dia lasa sahiran-tsaina ny amin'ny hoe inona ny tokony atao. Anairako ny tompona andraiky mpanjakana izay voakasika izay na ny eo anivon'ny gouvernemanta na ny mpikarakara ny fifidianana fa isan'ny mampitarazoka raharaha ary mahatonga tsy fitezana eo amin'ny lafiny demokrasia maharatsy endrika atsika eo amason'ny vahoaka eo amason'izao tontolo izao ny fisiana tranga tahaka an'io satria lehibe ny tanàna izay avoaka ny didim-pitsarana hoe tsy tokony ho be ny tanàna dia mbola manohy ny asany manatanteraka an'izany andraikin'izany. Ankoatra ny fanomanana ny fanavaozana izy-pifidianana, isan'ny vary mangatsiaka ny seni ary andrasana ny fahaiza-manao ny amin'ny fitantanana sy ny fikarakarana ny zotra-pifidianana araka izany. Mahakasika ny famerenana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny taona 2024. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manodidina ny 5,000 ariary ny kilao hividianan'ireo mpanangam-bokatra ny kakao ao Sambrano tamin'ity taona ity no solombam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Tsy mifanaraka amin'ny kalitaon'ny vokatra izany ka mampitaraina ireo tatsa ary anaovan'izy ireo Antsoava Henri Florian. Na eo aza ny fahazon'ny Madagasikara ny medaly volamena vokatry ny fisongadina ny kakao avy eto amintsika raha ampitahaina amin'ny kakao avy any ivelany. Nandritra ny fifaninanana ny raisampirenena kakao tsara indrindra ho an'ny taona 2024 izay notanterahan'ny COEX na ny kakao of excellence. Tsy mbola mifanaraka amin'ny hatsaran'ny kalitaon'ny vokatra ny vidim-bokatra ao Sambrano raha ny nambaran'ny solombavambahoaka avy any an-toerana ka anaovan'izy ireo Antsoava avy amin'ny fanjakana ny jerevana akaiky mahakasika ny vidim-bokatra izay. Ny tiako lazaina dia tsotra ihany manaitry ny fitondram-panjakana fohy be mba hikarakara zany vidin'ny vokatra zany satria atrana solombavambahoaka za mandrak'androany tsy mitsahatra hoe milaza amin'ny membre ny gouvernement hoe mba jerevanareo zany ny vidiny kakao any aminay ambanja zany ka eto zany tsara ho fantatra atsika nge 100 grammes ny chocolat nge any amin'ny 10 000 ariary nefa 1 kilo kakao zany eo amin'ny 5 000 d'ariary io. Mba imagine amin'izany fa latsaka ambany be zany le valerany vidin'ny kakao any amin'ny fatra Sambrano. Ka eto zany mbola manaitra ny fitondrana fohy be ho an'izay exécutif mba jerevana akaiky zany mba atao hoe soroko miara-malanja tongotro miara-mamindra zany ny fijerevana vidim-bokatra mikasika io kakao io any amin'ny fatry Sambrano. Mbola maro ny ezaka mila atao ka isan'ny tanjona amin'izany ny fanampiana ireo mpamokatra amin'ny fanatsarana ny fambolena sy ny fikarakarana ary ny fampitomboana ny vokatra. Efa nisy ihany koa ny tetikasa ny arana tamin'ireo mpamatsy vola amin'ny fanavoazana ireo fototra kakao ka izany indrindra no antony mahatsara izao vokatra azontsika izao. Zava-dehibe ihany koa no tokony hametrahana fotodrafitrasa entina hampiroboroboana ny vokatra kakao raha ny fanazavana trany. Areto mamiantso filoham-pirenena koa mba agnanaovany maison du kakao zay ambanja satria agnisan'ny hoe misariky ny mpizantany ny kakao ny Sambrano. Raha misy maison de kakao ohatra ny Antananarivo nge hitatsika fa misy maison joalajoala be, maison de culture, maison de produits fa maninona re raha mba ataony amin'ny ambanja koa e. Ary zay nanontaniako fagnontaniana ka tao amin'ny assemblée hoe malagasy ve ao ambanja sa tsy malagasy satria ohatra tsy misitraka zavatra avy eto Madagasikara ihany izahay mba ho amin'ny districtny ambanja. Tsy hoe zany ka député na manotrina tsy hany fa manaity ny fitondram-panjakana mba hitodika amin'ilay vahoaka izay nametraka fatokisana aminany. Manodidina ny 3 sy 3 alina ireo mpamokatra mivelona amin'ny kakao eto amintsika ka ny 5 isanjato amin'ireo dia olon-tsotra avokoa. Mbola maro ny ezaka tokony atao raha ny famokarana kakao eto Madagasikara manokana.
andro vitsy mialohan'ny fetin'ny krismasy sy farantaona efa lasa fahazanana ireo mpivarotra ny manao fihenam-bidy ny entana ilaina any amin'ny tokantrano no tena ahitana betsaka amin'izany fihenam-bidy manodidina ny 20 hatrany amin'ny 50 isan-jato izany amin'ny ankapobeny misy laharana arzao. Roa andro mialohan'ny fetin'ny krismasy sy andro vitsy mialohan'ny fetin'ny farantaona miditra amin'ny fihenam-bidy avokoa ny ankamaroany ireo mpivarotra. Isany betsaka amin'izany ireo mpivarotra amin'ny fitaovana ao an-tokantrano. Ireo fahitalavitra sy ny fitaovana fihainoana mozika no tena be mpanjifa sy iompana izay fihenam-bidy izay. Resaka hoe entana stockage zany nanaovana promotion afa fomba fanaovanay mihitsy zany rehefa tonga le faindany ohatra zao maro ny any province miakatra amizao ma zany raha te mbola tsy mikatona lalana de miakatra daholo ny province de mividy entana de mbo mahazo daholo zany ny olona rehetrarehetra no fihenam-bidy zany zay amty farantaona tina de ratsy ary le fivoan-javatra de miezaka ihany zany patronay mbo manao zay mety mbo azo mpanjifa zany le de somary sasahirana daholo le voaka malagasy amizao aloha zany le zavatra ataonay le promotion zany presque zany le izy zany fa ny tena tiany client le hatreto télé zany ny tena mandeha atao aminay de reny rescookera zavatra madinidinika reny zany ny zavatra betsaka mandeha atao aminay ena be mihitsy le vidina ny appareil zany na ena be mihitsy na taloha zany izy raha ohatra ka nataontsika teo amin'ny 550 000 ariary ohatra le vidina appareil de zao izy lasa man 340 ariary lasa ny ena be zany satria le zay le teniko hoe tsy zakan'le voaka malagasy tsony zany le fiafianam-bidy kaefa le vidina entana lafo de lafa. Fotoana iray safidin'ny olon-tsotra anjifana entana vaovao ny fotoana fety tahaka izao raha nambarany iray mpianakaviana nanaovana fanadihadiana vokatra izay fotoana fety mampisy ny fihenam-bidy izay. Télévision zao mbola hoe mahasarika anay ro zao satria zao iny mba farany taona de mba mijery zavatra tsara zay ny tena tombony rehefa mba promotion rehefa mba farany taona zao zany manao promotion daholo magasin de am'izay fotoana zay mba manara ohatra hoe mba mividy de tena manina be fa efa vinavina efa ely mba hoe hividy télévision rehefa mba miova mahazatra am'le télé le ngeda be reny de mba miova am'le télé kely misy budget tena ihany fa arakaraka le qualité an'izay zavatra misy eo no jerena de arakaraka fa efa mividy. Nabetsaka aza ny mpanjifa raha ampitaina amin'ny isan-taona ny ena ny entana amidin'ireo mpivarotra fitaovana ilaina ao an-tokantrano vokatry ny fiakana ny vidin'ny fanafarana. Sarotra mihitsy satria le niakatra le de douanement zany taloha zany izy raha ohatra ka $13,000 zao izy lasa $14,000 de lasa tsy zaka tsony zany le fanafarana entana zay aloha manafatra fa lasa sarotra be zany izy mandrapatonga Madagasikara dasa zavatra vidinao lafo be niany amidy perte be de lasa tsisy varany le izy. Ena ohatra zany manao exemple fotsika ataontsika exemple tsotsotra fotsiny raha ohatra ka zay manafatra télé zato ohatra zany de tamity zany zay mety fa lasa télé ohatra 30 ohatr'izay zany satria mafy de mafy le famanana entana zao netreto kanefa le mpanjifa tsy mahalala an'le ohatra ny ahona mamoaka ny entana fa ny fatany de hoe io fotsiny de mividy izy. Amin'ny ankapobeny hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024 sy 2025 no manao fihenam-bidy ireo sokajina mpivarotra isan-karazany manodidina ny 20 hatramin'ny 50 isan-jato izay fihenam-bidy izay. Ialana amin'ny fanomezana fanampiana sy sakafo ezaka ataon'le commune Ambohidratrimo ny fanamboarana trano ho an'ireo sahirana trano vaovao miisa 3 araka izany no ahorana anaon'ny fiaramasan'ny commune sy ireo malala tanana eto Andriatsilavo. Noho ny fahasahiranana nateraky ny Covid-19 manandanja ho an'ireo fianakaviana sahirana ny tolo-tanana sy ny fanampiana amin'izao ankatoky ny fetin'ny krismasy sy ny farantaona izao. Maro ireo fikambanana, olon-tsotra, ONG, orinasa sy ny maro hafa miroso amin'izany ka manome izay voatinambin'ny tanana. Ho an'ny eto Ambohidratrimo manodidina ny 300,000 ireo sahirana nomena fanampiana ka tafiditra anatin'izany ireo manana fahasembanana sy dokera. Vatsy ho an'ny ankonana hiatrihana ny fety satria raha tsika malala fa ao anatina krizintsika ary mbola tena sahirana amin'ny ankapobeny ny vahoaka malagasy rehetra ka de izay natonga nay ny safidiny hoe taloha zay raha tsy nanana tsisy nanome ankehitriny kosa zay mba afaka mizara de ny safidy izay izara ho an'ny mpiray tanindrazan'izay. Ankoatra ny fanomezana sakafo ezaka natao ihany koa hoy ny ao anivon'ny commune
ny fanamboarana trano ho an'ireo tena sahirana. Raha tamin'ny 26 juin tsika nanangana trano nasahirana anankiroa vaovao a, dia amin'ity krismasy tombo voaty koa tsika anangana trano nasahirana anankitelo vaovao indray, eny amin'ny fokotany Ampanatôvana, eny amin'ny fokotany Ambotsoroa ary eny amin'ny fokotany ny Ambovo. Ireo fokotany anankitelo ireo zany tsy nanaovana tamin'ny 26 juin dia anaovana indray zao, dia miezaka manao trano tsikely satria misy ny akamaroany zao dia tafo saseny trano. Ny akamaroany tafo bozaka amin'ny TTB fa eo anjoro trano ny fianakaviana no misakafo, dia ny zahan'ny commune Anjereny ireny nangatahana ny malala-tanana, dia ny ekipan'ny commune amin'izao efa perinasa ary ny eritreretinay ho atolotra anazy amin'ny taona vaovao miaraka amin'ny fampitaovana vitsivitsy kely mendrika ny ao tokantrano izay fanomezana izay. Raha toka sakafo sy fanomezana ny mahazatra adyzay rehefa fety tahaka izao, ny fanaovana trano izay fotodrafitrasa maharitra no atolotra ireo tena sahirana. Fiara-miasa ny commune sy ireo malala-tanana ao an-toerana. Iverenantsika mahakasika ny harena kibon'tany dia toeran'ireo vahoaka ao amin'ny commune Ambovory a district Amparafaravola ny fisiany orinasa Sinoa hitrandraka harena kibon'tany any an-toerana. Efa orovolana izay no nanoro toerana niaraka tamin'ireo fitaovana vaventy ireo teratany avahiny ireo miantarandrianay. Miteraka savorivory eo amin'ny commune Ambovory district Amparafaravola ny fisiana orinasa Sinoa kasa hitrandraka harena kibon'tany any an-toerana. Toerany mponina any an-toerana izany nambaran'izy ireo fa nisy ny famitana tamin'ny fifanarahana natao. Voafitaka zay satria forceny amin'ilay fantany izay tsy aradrariny. Mbola voarena mifandray tamin'ny telo sa 10 minitra mbola tsy fantatra raha tsy vavonoa fa zay vao nanambara izy. Voafitaka mihitsy zay no aketina ny fitonolona na zay no Anisany nahatonga ny fidinana an-dalambe nataony vahoaka ny Ambovory sy ny zanakampielezana izao ny fahitana ny fasan-drazana sy ny tanàna voarafitra menamena toy itony voalaza fa tafiditra ao anatin'ny faritra iasan'ny mpitrandraka. Loza mahazo amintsika amin'ny tanindrazantsika izay vidin'ireo Sinoa izay tsy nahazo alalana koa tamin'ny ambatotondrana avy aty ambany kasana Venimboby. Ka eo tsika miaraka avy tompoko. Araky ny efa nambara teo dia nesy tokony atahotra tsika fa aseho io ny arahelontsika. Rangovo zay tany amin'ny commune tamin'izao fotoana andro zany ranomasobe ny tao, alahelo, tanipasana, voatringy, ny razana zany amintsika raha olona aintsika zany mampalahelo zany tompoko. Ka dia eo tsika miaraka avy efa nazava tamintsika teo ny lalàna amin'izao fitrandrana sy ara-dalàna izay ataon'ireo Sinoa eto. Aza miambaamba tsika milaza ny alahelo-tsika. Nisy ny iraka manoka ny OMC ny alahady lasa teo nampiatona ny asan'ireo teratany vahiny ireo saingy tsy araka izany zava-nisy raha ny fanazavana. Raha mandinika feno piquet daholo regny rehetrarehetra regny tsy hainay ny antony dia magnamagnana ihany izay satria misy mpitondra eto nefa tsy mahafa-po tahaka amin'izao fanazavana reny izao. Ka zay le mahatonga anay vahoaka hoe gada sy magnana. Ka ny tegna marina dia izao tsy manaiky zay. Indrindra fa tena izao dia manana voakitikitika voafaritra maro mihitsy amin'izany toerana zany ka ho zao anitiny tsy manaiky zay satria ny antony tsy nozilena tsotra izao satria ny antony tsy afaka miteny izay noho ny tsy fahalalànay. Efa vita ny trano lehibe velarana anaorina izy ireo ary efa nisy tanentina zery nananganana izany kanefa milaza ny bentanàna fa tsy nanome lalana ny fanondrenana izany velively ny tenany. Araka ny nambaran'ireto solotena ny mponina ireto atrany, ahina ho ny teratany malagasy noho ny varotra permis de recherche tamin'ny vahiny izay tapitra tamin'ny 17 kanefa namitombona 4 taona ka ho tapitra amin'ny taona 2024 saingy lasa aharitra 30 taona ny asa fitrandrana harena kibon'tany atao izao. Fantatra araka ny nambaran'ny zandary fa hisy fampiakarana ilay teratany malagasy sy ny varotra kariera sy ireo teratany vahiny voakasika ho eny amin'ny fitsarana tsy ho ela. Amin'ny fiandohany ny herinandro iny hisy ny fivoriana atao amin'ny commune ambanivohitra Ambovory andinihana manokana ny fitrandrana ny harena kibon'tany izao. Maresaka iraisam-pirenena nakatoavan'ny vondrany firenena mikambana ny atolo-kevitra izay narosiny États-Unis mahakasika ny fanamorana ny fanampirana izay alefa any amin'ireo mponina any Afghanistan efa ny isaka nataon'ireo Taliban raha ny fanazavana fanadina.
nanomboka ny akarany vondrona islamika teo amin'ny fahefana saika nijanona avokoa ny fanampiana rehetra izay natao ny firenena maro tamin'ny Afghanistan. Nitsahatra avokoa ireo olona nanao asa sofa tany amin'ny firenena antony matahotra ny hery famoretana izay ataon'ny jihadiste. Teo ihany koa ny sazy iraisam-pirenena ny anjaty tamin'ny Afghanistan. Voatery niala izy ireo noho ny tahotra mahazo azy sy ny sazy mety ahazo azy ireo. Tojo fahasahiranana araka izany ireo mponina izay tsy nahazo fanampiana intsony. Tsy afaka miary sy mitady noho ny fahasahiranana. Ho an'ny Etats-Unis, tokony jerena hoe izy ny mahakasika ny firenena hafa izay tokony andray fanampiana. I Rosia no mitsipaka fa tsy tokony iverenana intsony ny mahakasika ny fanampiana izay atao. Amin'izao fa misy ny fifampiresahana ka tsy ho alàna ny sazy mianjady amin'ny Afghanistan fa ho jerena kosa ny mahakasika ny fanampiana ireo mponina izay mizaka ny mafy nanomboka ny nazahoan'ny Taliban ny fahefana. Ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity andro anty-angatrano nanaraka izany mandro soa sy nadolo tompoko. Vous a présenté Nivavo. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Andjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.